Fahalymiarabantsika tsirairay avindray tsy teraka misy maraina fa 7 volana tsoray ity. So Andriamanitra isika mbola nomeny zao maraina zao indray fa tsika maray fahasoava misaotrana ihany koa izay manjoso manaraka ny fotoana eto. Anderantsika mofinaina an'io dia efa afaka isika. Itombandriamanitra ho velom-piderana anao izahay ny fitantananao anay. Saotra indrindra izay mamoky zava-tsoa anay ary mitaona anay anaraka anao ny amin'ny fahatsarana. Tafio amin'ny famasinanao zahay aoka ny marina no anjaka ny fiainanay. Tenena ray fahavonikenanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofininantsika androany dia manao hoe azony amin'ny fomba rehetra ny fahatokiana. Narena amin'ny Hebreo 7:7 manao hoe tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, heverony ny hafaran'ny fiainany ka harao ny finoany. Amen. Ny drafitra sy ny tanjona rehetra momba ny fiainana dia tokony hampandalovana eo amin'ny mpiseja tsy mety diso dia ny tenin'Andriamanitra. Na misy lalana toa aza ho tombotsoa aza araka ny fijerin'olombelona dia ho ratsy ny vokany raha mialohan'ny tenin'Andriamanitra zany. Mety ho sarotra ho an'ireo mitana toerana ambony ny mandeha amin'ny lalan'ny fahatokiana izay tsy voahozongozona rehefa sendra dera na fanakianana izy. Io ihany anefa ny lalana azo antoka. Ireo izay manana hery ara-pitondran-tena hanoerana ny faharatsiana sy ny fahadiso-kevitry ny mpiara-belona aminy, mety ireo izay omem-boninahitra eo amin'izao tontolo izao ihany koa zany dia hiara-ny fankahalalana sy ny fanarabiana ary ny fifampiangana izay tsy marina sy mandratra. Mety ho voaaisotra eo amin'ny toerana ambony misy azy izy satria tsy nanaiky ny hodiovina na amidy, satria tsy nanaiky ny toetony tanany amin'ny tsy fahamarinana na ny tambazana na ny rahonana. Mety ho malemy ny fiheveran'ny olona azy, tsy mendrika ny hitana birao mihitsy aza ny fiheverany azy kanefa tsy mba toy izany ny fijerin'ilay avo indrindra azy izay manao tsinotsinona azy ny tena tsy manam-pahalalana. Na mety hanenjika ny olo mahatoky mandritra ny fiainana aza ny tafio-drivotry ny faharatsiana sy ny fanarabiana hatramin'ny fahafatesana. Andriamanitra kosa dia efa nanomana ny tsara indrindra ho azy ireo, fiainana tsy ahitana fitsarana na fahafaham-po ny vokatry ny fahatalana sy ny fahara-pitsara tsy mpitondran-tena, ary amin'ny farany dia ho ondana mankarary loha eo amin'ny mpiala-anaina. Miandro eo ambadika izany rehetra izany ny fitsarana sy ny didim-pitsarana farany tsy azo ovana manao hoe miala amiko. Efa nametraka ohatra ho an'ny mpanaradia azy ny zanak'Andriamanitra. Tsy natao iladera amin'ny hafa izy ireo na hikatsaka fiainam-piadanana sy harena fa haka-tahaka ny fiainam-pahadiovana sy fandavan-tena nananan'i Jesosy. Ninonninona mety ho saran'izany. Tsy hanao tsinotsinona ny zony hafa izy. Hoy ny mpanavitra an'izao tontolo izao manao hoe mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Raha tsy tanteraka io faran'io dia tsy ho tratra velively manko ny fenitry ny fivavahana kristianina, ary zany no tiany Jesosy ho tratra antsika, ary ihany koa mba ahafahantsika manome voninahitra ny anarany. Inganay zany mba ho tafita ao aminao tokoa ka hijoro mandrakarevana ianao amin'ny toe-javatra rehetra ary hijoro fahamarinan'i Kristy. Vavaka isika, ry Tompon'Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao zahay ny amin'izany teninao zany. Meteza ianao Tompo ao handrotsaka ny fanahinao masina, hankahery anay amin'ny fotoana rehetra ka n'aiza misy anay, n'aiza toeram-piasanay dia ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao no ahafahanay mijoro ka hanao ny marina hatrany izahay satria ianao tompon'ny fahamarinana no Andriamanitray. Tonona sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Saruvi
miaro